mianatra eo tongotrao. Fifaliana ho afoana no miaraka amin'ny zazakely sy ny zaza-minono amin'izao sabata izao. Dia miarahaba antsika rehetra ho tahiany Jesosy daholo ny zazakely sy ny zaza-minono ny dada sy neny mba ho zaza endry dia hitombo saina sy tena ary handrozy fiteo amin'Andriamanitra sy ny olona anie ianareo. Andao isika hiaraka hisaotra an'Andriamanitra amin'izao sabata fitsaharana izao indray. Dia hidera azy isika fa andao aloha hisaotra akambany ny tanana dia ahondrika ny loha dia akipy ny maso. Andriamanitra faly be indray izay misaotra anao fa nomenao anay ny sabata. Notahihinao izay nandritra ny enemana dia tonga eto amin'ny fotoana ianarana ny teninao. Mba ho zaza endry, miaino tsara, makatoa izahay zaza-minono, izahay zazakely dia mba tsy hanadino mianatra lesona amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny lohatenin'ny tantarantsika, lesona ianarantsika ihany koa dia mbola toy n'ilay tantaran'ny zanak'Israely teo. Rehefa nasain'Andriamanitra nanamboatra tabernakely na tranon'Andriamanitra ny zanak'Israely dia nanao izany izy. Dia vita ny tranon'Andriamanitra. Izay ny lohatenin'ny lesona ianarantsika androany. Ny tsy anjery dia voasoratra ao amin'ny Deutéronomie 1:30, hoe ary Jehova no mandeha eo alohanao ary izy no hiaraka aminao. Ary Jehova no mandeha eo alohanao ary izy no miaraka aminao. Tsara be mihitsy ny tsy anjerintsika. Andao nge hiaraka merina isika. 1, 2, 3 ary Jehova no mandeha eo alohanao ary izy no hiaro anao. Bravo! Ino tsara indray ary ilay tantara e! Rehefa nasaina nanamboatra ny tabernakely ny zanak'Israely dia nanolotra fitaovana, nanome lamba tsara tarehy mangamanga, menamena, volomparasy hanaovana haingo décoration ao amin'ny tranon'Andriamanitra. Dia nanolotra fanomezana volamena, dia nanolotra fanomezana volafotsy, dia betsaka ny fanomezana natolotra ireo vahoaka ireo ho an'ny tranon'Andriamanitra. Dia niasa nge zareo niasa ry zareo nanomboka niasa ry zareo. Dia nalaina ny maritoraka izy dia nanomboka nikapokapoka nandrafitra ny hazo ny zanak'Israely. Nikapokapoka nandrafitra hazo tamin'ny marito ny zanak'Israely. Dia rehefa misy hazo tapahana dia niraisina nampiasaina indray ny tsofa dia nanatsofa hazo hanamboarana ny tranon'Andriamanitra ireny zanak'Israely ireny. Dia niasa ry zareo, ny vehivavy nalaina ilay lamba dia namboarina tsara ho rideau dia nanjaitra ny vehivavy mahay manjaitra, nanjaitra ry zareo. Dia nataony tamin'ny lamba menamena, dia mangamanga, dia volomparasy natao haingo tao an-tranon'Andriamanitra. Vita rakizy ny tranon'Andriamanitra, vita tsara. Faly Mosesy nijery ny tranon'Andriamanitra. Vita ilay tabernakely, hitanareo ve io? Vita ilay tabernakely dia misy fanaka be dia be nge ao anatiny ao misy fanaka be dia be. Misy an'ireny fanaovan-jiro ireny, misy an'ilay tabernakely fiaran'ny fanekena, dia misy zavatra be dia be ao anatiny ao namboarina tamin'ny volafotsy sy volamena sy varahana. Tsara tarehy ny tranon'Andriamanitra rakizy tena tsara tarehy. Rehefa vita izy dia teo ampovoan'ny zanak'Israely no nametrahana azy. Toy ny tranon'ny zanak'Israely. Reny tranon'ny zanak'Israely. Dia napetraka teo afovoany ny tranon'i Jehova.
hoe mifefy io ny tranony tranon'i Jehovah. Dia reny ariana reny manodidina ny taberna kely io ny tranon'ny zanak'Israely. Vita tsara tarehy. Faly daholo ny olona fa navitatra zavatra tsara tarehy ho an'Andriamanitra. Nataony zareo tsara tarehy arak'ilay niteneniny tamin'ny Mosesy, nitenenin'Andriamanitra tamin'ny Mosesy, dia nataony zareo ohatr'izay mihitsy ny tranon'Andriamanitra. Sika koa rehefa hampanaovina zavatra dia atao tsara ohatra ny tranon'Andriamanitra ny zavatra ataontsika. Tsy ataoko totoa fa atao zavatra tsara. Dia tonga tao rak'izy tamin'ny alalan'ilay andry rahona iny. Dia nikisaka ilay andry rahona dia nakeo ambonin'ny taberna kelin'Andriamanitra ilay andry rahona. Tonga tao amin'ny taberna kely Andriamanitra. Ny dikan'iny andry rahona sy andry afo iny rak'izy dia hoe miaraka aminareo ange izahay hozy Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, miaraka aminareo foana. Dia teto izy tonga tao an-tranon'Andriamanitra, tao an-tranony namboarina ho azy izy dia tonga tao izy ho ao amin'ny zanak'Israely. Dia hoy ny ten'Andriamanitra hoe asaivo manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Dia nataony zanak'Israely izany, nanao taberna kely, tranon'Andriamanitra, fitoerana masina, izany niantsoana azy daholo. Dia tonga Andriamanitra hiaraka amin'ny zanak'Israely. Tsy teny ambony teny fotsiny izy fa nidina mihitsy izy nakao amin'ny taberna kely satria te hiaraka amin'ny zanak'Israely. Izao io Andriamanitra io tsy miova izy. Izy mbola tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia hatramin'izao androntsika izao tsy miova Andriamanitra. Te hipetraka hiaraka amintsika koa izy. Te honina eo amintsika izy. Dia mbola manaiky izy. Rehefa mivavaka isika, rehefa midera an'Andriamanitra isika dia tonga ao an-tokantranontsika izy. Any am-piangonana isika no mihira sy mivavaka, tonga any am-piangonana koa Andriamanitra miara-monina amintsika. Andao isika hisaotra azy fa tena tiantsika koa ka io Andriamanitra io, fa tsy ny zanak'Israely ihany no tiany. Dia akambano ange ny tanany, ahondrika aloha, dia akipy tsara ny maso fa hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra, misaotra anao izahay tamin'ny lesona nomenao anay androany. Ianao nonina teo amin'ny zanak'Israely. Rehefa vita ny taberna kely dia nidina tao mihitsy ianao. Ianao koa kay mbola te hiara-honina aminay, te ho ao an-tokantranonay. Rehefa mivavaka sy midera anao izahay dia misaotra fa tonga ianao mamangy anay, monina ao amin'ny tokantranonay. Dia misaotra koa fa rehefa mankany am-piangonana izahay any amin'ny tempoly dia miaraka aminay foana ka ianao. Misaotra noho ny fitiavanao anay fa ampio izahay mba ho zaza endry, ho tianao, mankatoa, mazoto midera anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Farana ny fiarahantsika fa amin'ny manaraka indray dia mbola tohizantsika ny tantara mahafinaritra izay nianarantsika. Eny ary veloma, kopakopa tanana daholo ary. Kopakopa tanana, faly mihaona amin'ny kilonga rehetra, amin'ny ankizy rehetra ihany koa, tratr'izao sabaty izao. Amerina ny lesontsika fa mialoha izany dia andeha anakombona ny tanana ary hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy fa omenao fotoana indray ahafahanay mamerina lesona. Ampio izahay mba ho zaza endry, mpankatoa, mahay miaino. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay vavaka. Amen. Eny ary. Herinandro fahafiry isika izao? Herinandro fahavalo. Lesona fahavalo. Ahoana ny lohateny? Manaraka an'i Jesosy. Bravo fa tena mahay ny kilonga. Ny tsy anjery. Ahoary hoe miaraka mamerina tsika? 1, 2, 3. Ny ondriko mihaino feko ary izaho mahalala azy. Ary izy
manaraka. Averiny, ny ondriko mihain'ny feko ary izaho mahalala azy ary izy manaraka. Mahafinaritra ny teny mahafinaritra ny tsenjery. Mila tadidiana moa reny tsenjery reny dia amin'izay rehefa misy ny fanontaniana dia haintsika ny mamaly azy. Tonga ilay mpamonjy nampanantenaina. Iza ary ny anarany io? Iza ary izay io? Tena mahay ny kilonga, Jesosy io. Tonga hamonjy an'izao tontolo izao ny Jesosy. Ny fampitsipitsika ny olona. Ohatran'iza ho azy izany Jesosy izany? Ilay efa nahazatra antsika iny ihany ve? Ilay efa hitantsika zazakely teraka tao an-tranon'omby ve? Ilay zanaka Maria sy Josefa ve? Ilay mpandrafitra kely ve? Ilay adino tany an-tenimpolo ve? Izy ange tsy mpanan-karena be? Izy ange tsotsotra? Iny ve izany? Fampanontany ny olona. Iza ary izany Jesosy izany? Satria zareo nanantena hoe olona mpanan-karena be dia afaka manome vola azy, afaka manome sakafo azy. Izany no nieritreretin'izy ireo. Tonga Jesosy, feno fifaliana Jaona mpanao batisa. Io ilay Jaona nanao batisa an' Jesosy. Io ilay Jaona izay zanak'ilay mpisorona Zakaria sy Elizabeta. Io Jaona io zokin'i Jesosy izany izy. Faly izy rehefa natazana an' Jesosy dia niteny hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Izy ilay nolazaiko. Satria Jaona mpanao batisa dia niteny hoe miomana fa ho avy ilay mpamonjy. Mibeba, mialahy amin'ny fahotana fa ho avy ilay mpamonjy. Izaho mpanomana ny lalana. Io ilay noman'i Jesosy ny lalany. Nitodika Jesosy ary nijery izy akory ny agagany fa nisy lehilahy tsotra, lehilahy anankiroa nanaraka azy. Dia tsy izy ireo olona ireo fa i Andrea sy Jaona. Mahafinaritra manaraka an' Jesosy ny olona satria na dia tsotra raha ny fahitana azy dia lehilahy feno fahendrena, lehilahy feno fitiavana izany Jesosy izany. Dia nisy olona nanaraka azy, i Andrea sy Jaona nanaraka an' Jesosy. Hoaizy nareo hoy Jesosy. Dia hoy izy roa lahy hoe anaraka anao izay satria ianao ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Ndao ary ndao anaraka hoy Jesosy. Dia ireny Andrea sy Jaona niaraka tamin'i Jesosy. Nifampijery izy roa lahy dia avy eo nijery an' Jesosy dia niaino an' Jesosy. Te hiaraka amin' Jesosy foana izy. Te hiaino izay lazain'i Jesosy foana izy dia nanontaniana hoe fa aiza ny tranonao Jesosy? Dia hoy Jesosy andao ary fa hiaraka amiko nareo, ndao fa atoroko anareo ny trano. Dia rehefa tonga tany amin' Jesosy dia niteny momba an'Andriamanitra Jesosy, niteny amin'ny famonjena Jesosy, niresaka zavatra mahafinaritra Jesosy. Satry ny Andrea sy Jaona hiaino an' Jesosy, tsy hisaraka amin' Jesosy mandra-parivon'ny andro. Afaka manatona an' Jesosy ihany koa ianao amin'ny fotoana rehetra, amin'ny alalan'ny fivavahana mivavaka ary ny amin'ny alalan'ny fiainoana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny famakiana ny Baiboly raha efa mahay mamaky teny satria angamba efa mianatra ny kilonga. Mahafinaritra ny fotoana fiarahana amin' Jesosy. Tsy nitsarotra antsika tamin'ny Andrea sy Jaona ny Jesosy. Niara-mipetraka sy niresaka tamin'ny mandrakariva izy ary tena nahafinaritra izany satria feno fahendrena ny resaka ataon'i Jesosy. Teny madio, teny mahate hiaino mandrakariva ny tenin' Jesosy. Vetivety te hariva ny andro. Dia niala teo amin'ilay toerana nisy azy Jesosy, i Andrea ary Jaona. Dia rehefa nandeha i Andrea sy Jaona dia
nientanentana ny fony tsy andriny izay ahitana ny Simona iresana hoe nahita ny Jesosy izay olona mahafinaritra, olona tsara fanahy. Dia noentiny Andrea hoe eo amin'i Jesosy i Simona. Vao hitan'i Jesosy Simona dia efa nitenen'i Jesosy sady manahoana ianao nga Simona? Mahafinaritra ianao taitra Simona. Way, ary toa fantany fantatry Jesosy sahady rakizy ny momba ny Simona na dia voazay ary vao hitany i Jesosy. Ary tsy vitan'izay ihany fa nampiany Jesosy ny anarany dia nataony hoe ampiako hoe Petera ny anaranao satria tahaka ny vato ianao. Nanaiky Petera satria Jesosy no miresaka aminy. Sika ihany koa dia fantatry Jesosy ny momba antsika. Rehefa manatona azy isika dia tsy fantany. I mirana kely ity, i fahendreny ity, i Elsia ity. Fantatry Jesosy ny anarantsika tsiraray avy. Fantatry Jesosy ny momba antsika. Rehefa miaraka amin'ny Jesosy dia mahafinaritra ny fiainana, maheno teny mamelombelona. Nandeha ny fotoana dia notantara indray Andrea sy i Jaona ary Simona Petera. Nahita ny Natanaely izy dia niresaka tamin'ny Natanaely hoe Natanaely, andaontsika ho any amin'i Jesosy. Nahita ny Filipo izy dia niresahany koa Filipo hoe andao isika ho any amin'i Jesosy. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo olona rehetrarehetra ireo dia fantatry Jesosy tsiraray hoe Natanaely, hitako ny ianao teo ambany aviavy fantatra ny ianao fa nivavaka toy izany hatrany no nataon'i Jesosy. Manampy isa ny mpanaradian'i Jesosy ny olona satria mahafinaritra Jesosy, mate hiaino ny feon'i Jesosy ary be fitiavana, be famindrapo Jesosy. Tsy vitan'izay fa naheno momba ny Jesosy vetivety teneny Jesosy mahay mampianatra, mahay milaza ny momba an'Andriamanitra, tia antsika. Tena natona an' Jesosy ny olona rehetrarehetra niazakazaka nakeo amin'i Jesosy, ny haino an' Jesosy ary feno fifaliana satria teny soa, teny tsara, teny mate hiaino ny tenin'i Jesosy. Rakizy kely, rikilonga, andeha koa isika ho tia miaino ny tenin'Andriamanitra, ho tia manao lesona isan-kariva fa tsy ho kamokamo dia matory fa hifanizina eo amin'i Jesosy tsika, akeo amin'i Jesosy tsika dia hiaino ny tenin'i Jesosy. Rehefa be dia be ny olona dia somary niataka kely Jesosy, niakatra tambony sambo izy nahita hevitra dia niakatra teo ambony sambo izy, teo izy no niteny. Olona be dia be ohatran'ireny any amin'ny gradin ireny, feno ohatrany alavitra be any, anarivony be dia be fa tsy mba nila micro Jesosy fa niteny fotsiny Jesosy dia naheno ny olona rehetra. Mahay Jesosy, mahay ny zavatra rehetra. Rehefa makeo amin'i Jesosy koa tsika dia mahay miteny tahaka an'i Jesosy, mahay mampianatra tahaka an'i Jesosy. Mahafinaritra ny miaraka amin'i Jesosy. Indray mandeha Jesosy dia nahita mpanjono maromaro. Tena natonareo mpanjono ireo teo amorony, teo anjoron'ny sambo kely anankiray Simona Petera io mpanjono io dia teo izy nipetraka. Nisento izy sady niondrika. Nandritra ny alina manko izy dia nanjono, nanarato fa tsy nahazo trondro na dia iray aza. Na dia trondro kely ohatra ny inarany tsy azony. Rehefa vita ny fampianaran'i Jesosy dia nitodika tany amin'ny Petera izy, tany amin'ny Simona Petera dia nanao hoe mandrosoa any amin'ny lalina Petera, mandrosoa makeny ampovoambony dia alatsao ny aratonao. Dia hoe Petera hoe Jesosy efa nandritra ny alina ange izahay, nanarato foana fa tsy nahazo izay na trondro kely iray aza.
Efa reraka za zao efa reraka mihitsy fa mahafinaritra amin'ny hain'ny teninao dia ny hainy ihany a, ny hain'ny teninao a, tiako ny teninao. Dia hoy Jesosy hoe andany aratsao ny aratonao. Tena katopy eny ary Jesosy fa noho ny teninao i Simona Petera dia atao. Dia nikisaka tokoa nakeo amin'ny moromoron-drano amin'ny sisiny any Simona Petera dia nalatsany ny aratony. Dia nisotony gaga be izy. Taitra izy satria ny zavatra nahagaga ny seho. Tsy zakany ny arato, tsy zakany. Nisotony mavesatra, mavesatra. Aviry zalahy mba ampio aho. Jerevana, inona tao anaty arato? Trondro be dia be mipelipelika be tao anaty arato. Nahazo trondro be dia be izy nefa teo amoromoron-drano ihany. Tsy dia tena tany amin'ny lalina be. Faly Petera sy namany satria nahazo trondro be dia be izy. Dia hoy Jesosy hoe, dia nisaotra amin'ny Jesosy Petera hoe misaotra Jesosy, misaotra fa nanaovanao fahagagana, misaotra fa nomenao trondro be dia be izahay. Dia hoy Jesosy, endry Petera, tena marina izany, nomeko trondro be dia be ianao fa manomboka izao ianao a, dia tsy ho mpanarato io trondro intsony fa ataoko mpanarato olona. Izany hoe ataoko mpitondra olona ho any amin'ny fanjakan'ny lanitra, ho any an-danitra. Izany mibaiko nomeny Jesosy any Simona Petera. Dia nankatoa Simona Petera, nanomboka teo izy dia nandeha nitory, niantso ny olona rehetra ho eo amin'i Jesosy, hivavaka amin'i Jesosy, hiaino ny feon'i Jesosy ary hankatoa an'i Jesosy. Rikolonga, mahafinaritra ny manaradia an'i Jesosy. Tena fifaliana ny miaraka amin'i Jesosy. Ary izay rehetra miaraka amin'i Jesosy dia mahazo fiadanana. Ary ny fiafarany dia mandova ny lanitra ilay fiainana mandrakizay. Iza reno teo mpanaraka an'i Jesosy hatsangano eny tanany? Hoe hatsangano ny tanan'ny kilonga rehetra, ny olon-drehetra izay hanaraka an'i Jesosy dia ho fantatra fa mpanaradia an'i Jesosy, ondrin'i Jesosy izy. Misaotra tompoko, misaotra ry kilonga kely fa te hanaraka an'i Jesosy isika. Ary rehefa te hanaraka an'i Jesosy dia manao izay rehetra asa nataon'i Jesosy. Miaino ny feon'i Jesosy ary mankatoa sy manaja an'i Jesosy. Ndeha hoe tsika mba afaka indray ary izay fanapahan-kevitry ny kilonga ho mpanaradia an'i Jesosy izay. Ao ary akambana ny tanana, ahondrika ny loha, akipy ny maso. Jesosy io te hanaradianao izahay, te hahita fifaliana miaraka aminao izahay. Raiso ny fanirinay, tanterao aminay izany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia manao mandra-piaona, kopakopa tanana indray, veloma rakizy, veloma ry kilonga amin'ny herintsika manao lesona mahafinaritra hatrany. Mirary soa ary mirary sabata mahafinaritra ao antsika rehetra. Veloma tompoko. Lohahevitra fahavalo indray ara no iarahantsika mamintona anio. Miarabantsika eny ary namana hafahafa any amin'ny toerana hafahafa. Izay ny lohahevitra nianarantsika nandritra ny herinandro. Namana hafahafa any amin'ny toerana hafahafa. Ahoana koa izany? Ianao ve manana namana any amin'ny toerana hafahafa? Mino aho fa bediny dada sy neny ianao raha manana an'izany, kanefa hoe inona ary ilay resahany ao anatiny e? Mbola toy ny tantaran'i Josefa ihany no resahantsika. Fa saingy izao manana toko sy andinintsika izay naverimberintsika nandritra ny herinandro dia ny ohabolana toko 7:10, andininy 7:10. Andao iarahana mamerina e! Izay tena sakaiza tokoa dia ety amin'ny andro rehetra, sady miseho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Izay ny anarantsika. Iza ary ilay namana tany amin'ny toerana hafahafa? Josefa io. Taiza Josefa? Tany am-ponja. Satria naninona? Araka ny hitantsika tamin'ny herinandro
ny herinandro ambony zany dia nanaraka ny sitrapon'Andriamanitra izy, nitandrina fitsipik'Andriamanitra izy dia voaendrikendrika izy dia lasa tany am-ponja. Tsy nakivy azy zany ozy isika fa ny ainany foana ny fifandraisana tsara amin'ny hafa sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia nahatonga azy ho nahita fity tamin'ny olona rehetra tao amin'ny fonja. Lasa lehiben'ny mpiandry fonja izy ary nafinaritra ny olona rehetra, namana mahafinaritra izy tao anatin'izany fonja izany ary nisakaiza taminy avokoa ny olona rehetra tao, nahita fanampiana avy aminy avokoa ny olona rehetra tao, tsara karakara ny olona voafonja tao. Nisy namana hafa tao izay voasazy tao ihany koa dia ny mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka sy ny mpitondra mofo amin'ny mpanjaka. Rehefa taty afara afaka izy ireo noho ny filazan'i Josefa ny nofony dia efa nifanaiky fa hoe tsy mifanadino nefany nampalahelo dia adinony ihany, adinony le mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka ihany. Fa nanofy indray ny mpanjaka rehefa elaela taty aoriana, haitsika tsara le nofy, haitsika le tantara satria naverintsika izany tao anatin'ny herinandro ilay nofy nampatahotra. Iza ireny afaka namaly an'le izy teo indrindra no niseho ny tantara. Tsaron'ilay mpitondra kapoaka amin'ny mpanjaka fa nisy an'i Josefa ilay namany taria amin'ilay toerana hafahafa dia tany am-ponja izany. Teo voatsaroan'ilay fisakaizana nafinaritra, ilay fifanampiana nafinaritra izay nataon'i Josefa ka nahatonga azy nilaza tamin'ny mpanjaka hoe misy olona iray afaka hanampy anao. Lesona avy hatrany no niraisintsika satria Josefa dia teo no nahatonga azy tafakatra ambony teo amin'ny toerany. Ny fiarahana amin'ny namana dia mila fahatokiana, mila manao tsara indrindra mandrakariva isika ary mila mahatoky eo amin'ny zavatra atao. Natany amin'ny toerana manahirana raha nisy an'izy ireo dia nanomeny tsara mandrakariva ho an'ireo namany Josefa ary karakara azy ireo, nijery ny mahasoa an'izy ireo. Toy izany koa ny tokony ho toetrantsika, tsy hoe mitady izay tsara any amin'ny hafa ny tokony ataontsika fa izay tokony hatolontsika na torohevitra io, na fanampiana io, na fizarana faliana io, na fampaherezana io azontsika atao ho an'ny namantsika mba hahatonga antsika tsara fihavanana amin'izy ireny ary hahatonga antsika ho namana mahatoky ihany koa. Tsarovy fa misy foana ny andro izay hamaliana soa ireny fiarahana tsara amin'ny namana ireny. Ny lohahevitra ny anarantsika izany nandritry ny herinandro dia nanampy antsika hahafantatra fa mitaky fanekena handray andraikitra manoloana ny zavatra nataon'ny tena ny fisakaizana marina. Nanampy antsika hahatsapa ihany koa sy haniry hitady an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Ary indrindra nanampy antsika hanapa-kevitra mba homen'Andriamanitra fahendrena ahay hifandray amin'ny hafa sy ho tena namana tsara ho an'ny hafa. Tadidinao ve ilay hafatra nampitaina? Manao hoe tompona andraikitra amin'ny zavatra ataontsika isika ary manaja ny zavatra ilain'ny hafa. Izay indray ary lohahevitra ny anarantsika nandritry ny herinandro dia mirary antsika ho tonga sakaiza tsara sy namana karakara ny hafa eo amin'ny fiainantsika. Dia mirary soa antsika mandra-piaona indray amin'ny manaraka. Miarahaba ny tanora mantanty rehetra indray ireo 13 taona sy 14 taona. Miarahaba ny zoky ny ray aman-dreny ny zandry rehetra ihany koa. Amerina ny lohahevitra fahavalo izay nianarantsika nandritry ny herinandro isika izay niresahantsika indrindra ny momba ny batisa sy ny fiainam-baovao indray ao amin'ny Kristy. Ny andinina tao tadiana dia izay hitantsika tao amin'ny Mateo 7:20, ny andininy 7:20 sy ny 20. Andinina izay haintsika loatra ka andeha rahantsika mamerina.
Koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nantiako anareo. Ary indro izao omba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Tenin' Jesosy ho amin'ny mpianatra raha niala teto an-tany Jesosy tena nafatra ny mpianatra izy mba andeha hanao mpianatra ny olona rehetra ary hanao batisa azy ireo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Nahita tantarana tovolahy kely anankiray isika dia i Benjamin izany. I Benjamin dia zaza kampoty anankiray ary matetika izy no nifindrafindra trano satria nisy olona izay tsara fanahy nandray azy. Kanefa rehefa taty aoriana dia tsy maintsy namotsitra azy indray dia tsy maintsy nifindra trano hafa indray izy ary lasa fahazarana ho an'ny Ben ny mifindrafindra trano. Fa tamin'ity indray mandeha ity rehefa niaraka tamina fianakaviana anankiray izy, rehefa nipetraka tao anatin'ny fiara tao anatin'ny fiaran'ireto fianakaviana iray ity dia toa natsiaro hafahafa izy satria ireto fianakaviana ireto dia vonona ny handray azy tanteraka. Rehefa tonga teo am-bavahady izy dia sadaikatra ihany hoe inona ireny zavatra hitranga ato anatin'ity tokantrano ity. Moa ve izy ho tamana amin'ny fiarahana amin'ireto ankohonana ireto sa inona indray ny zavatra miandry azy ao anatin'ity ankohonana ity. Rehefa niditra izy dia tamin'ny fandraisana feno fitiavana no nandraisa ny mpianakavy any Ben ary tsy dia nahazatra azy loatra izany. Kanefa rehefa niaraka tamin'izy ireo izy dia nahatsiaro tena hiaro tena izy satria natahotra mafy izy sao ho lasa tian'ilay fianakaviana kanefa ho avotsitra ilay fianakaviana indray rehefa avy eo. Noho izany eritreriny izany dia nanohatra an'izay rehetra nolazain'ity fianakaviana ity izy. Lasa nanjary be famalina izy, tsy manaiky an'izay lazain'ny olona. Kanefa dia izao ity fianakaviana ity dia tia azy foana ary na dia nanao ny tsy mety mandrakariva na dia manao fanahiniana aza i Benjamin karazana ditra rehetra dia tsy nanary azy ireto fianakaviana ireto fa nampiseho fitiavana any Ben mandrakariva ary rehefa nandeha ny fotoana taty aoriana dia voaovana izany fitiavana izany any Ben ary nilaza izy fa ary nakasitraka an'ireto fianakaviana ireto ka niteny fa teo foana ireo fianakaviana ireo ho azy ary vonona ihany koa izy mba ho eo foana ho an'izany fianakaviana izany. Jesosy dia maty ho antsika ary rehefa nanolotra ny aino antsika izy dia tamin'izay no nahafahantsika nanana indray ny fifandraisana akaiky amin'Andriamanitra. Tamin'izay no nahatonga antsika ho voavonjy indray. Ka izao amin'ny alalan'ny fanekentsika ny Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainantsika amin'izay fotoana izay no handraisantsika ny fanahy masina. Amin'izay fotoana izay no hanekentsika ihany koa mba ho tonga zanak'Andriamanitra indray. Ka izany dia ho porifotsika amin'ny fanoloran-tenantsika eo amin'ny ranon'ny batisa. Ny batisa dia fialantsika amin'ny fiainantsika taloha ary fandehanantsika amin'ny fiainam-baovao indray. Tahaka ny Benjamin teo, niala tamin'ny fiainany taloha izy tamin'ny zaza kampoty azy fa niraisin'ilay fianakaviana, natsangan'ilay fianakaviana ho tena zanany. Dia toy izany ihany koa isika. Atsangan'Andriamanitra ho zanany indray isika rehefa manolo tena eo amin'ny ranon'ny batisa. Ary amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina no anatanterahana izany batisa izany. Moa ve ianao efa nanolo tena ho an'i Kristy? Moa ve ianao efa nandray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao? Raha efa nanao an'izany ianao dia tehirizy mandrakariva ny fifandraisana tsara anananao amin'Andriamanitra. Raha toa ianao ka mbola tsy amin'izay dia te hanontany ianao hoe inona no manakana anao tsy hanoloranao ny tenanao ho an'i Kristy. Voalaza amin'ny Marika 2:2-5 manao hoe izay mino sy atao batisa no vonjena fa izay tsy mety mino no eloina. Mino fa tsy tianao izany ho eloina izany fa tianao ny ho voavonjy ka hiaraka amin'i Kristy ho mpiara-mandova aminy any amin'ny fiainana mandrakizay. Andao isika hanolotra ny tenantsika mandrakariva ho an'Andriamanitra amin'ny fanekentsika ny batisa izay efa nanaovana an'i Kristy. Marina fa tsy nanoto Jesosy fa nanome ohatra ho antsika izy ka nanaiky izy mba ho atao batisa ao amin'ny rano ary Jaona no nanao batisa azy tamin'izany fotoana izany.
Ianao ihany koa hirariana indrindra mba hanolotra ny tenanao ho an'i Kristy, mba hanananao ilay anjara lova ao amin'Andriamanitra, dia ho tonga zanak'Andriamanitra tokoa ianao ho mpandova ny fiainana mandrakizay izay efa nomaniny ho antsika rehetra. Ary rehefa mibebaka ianao, rehefa manolotra ny tenanao amin'ny ranobatisa ianao, dia azonao atao ihany koa mitaona ny hafa indray, manao mpianatra ny hafa mba ho tonga mpianatra Kristy sy ho zanak'Andriamanitra ihany koa. Dia toy izay ny fiarantsika nianatra nandritra n'iny herinandro iny, mirary indrindra ny hafahantsika misaintsaina izany ka hanolorantsika tena ho an'Andriamanitra. Dia mirary soa indrindra re ho amin'ny fiarantsika mianatra manaraka indray. Veloma daholo. Mianatra eo tongotrao